ndray zay ekipan'ny Météo Madagasikara mandroso tokantranao amin'izao alina izao manolotra ny arahaba tompoko dia tsy misy fiovana firy fa dia mbola ambany hatrany ny tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Raha mahakasika ny orana kosa dia mbola mitohy hatrany izany ho an'ny faritry ny afovoantany. Raha ho andra-pitsy maraina ary dia iseo sahady ny orana ny any amin'iny faritry Boeny toraka izany ihany koa ny aty Betsiboka sy ny morontsiraka Sofia iny dia mbola ho avy ihany koa ny orana ny aty amin'ny faritry Sava, Analanjorofo sy Atsinanana fa andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ho an'ny faritra sisa fa mety ho arahina erika kosa izany indraindray ho an'ny ilany Atsinanana ny Vakinankaratra toraka izany ny faritra loatra mangoro iny. Raha ho an'ny Tapaneriva kosa indray dia araka ny hitantsika amin'ny sary izao fa dia hanao orana tandrifindrahona mety ho arahi-kotrika sy aka manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara afa-tsy nany amin'iny morontsiraka Melaka sy Menabe iny ary atsimo andrefana no ifandibiasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana no asitsika teny fohy dia eo amin'ny 12 degré celsius eo ny taremarika ambandrindra hitantsika ety Vakinankaratra izany 20 ho antsika eto Analamanga ary manodidina 20 degré celsius eo kosa ho anareo any Fianaratsoany. Ny maripana mafana indrindra kosa indray dia tsy misy fiovana ny misy anazy fa dia any amin'iny Antsohiany izany 5 degré celsius. Raha mikasa hivoaka ivelany ireto nosy vitsivitsy reto ianao dia toy izao ny mety ho toetry ny andro ifandivy ny rahona sy ny masoandro any a Paris sy Milan ary Bangkok fa ho avy ny orana any Nairobi ary ho malomalaka ny andro no any Johannesburg dia hanao orana tandrifindrahona ny any Comore fa ho arahi-kotrika izany ny any Maurice dia mbola hanao orana tandrifindrahona ihany koa ny any Seychelles fa ibalika be ny masoandro ny any La Réunion. Dia zay sendray ny masaka azy narosanao amin'ity alina ity mamy fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.